Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Misaotra an'Andriamanitra isika ary makasitraka azy satria noho ny famindram-pony dia tafahoana indray amin'ny alalan'izao fandarana izao. Fandarana zay inoko ary tena inoko fa amonjen'Andriamanitra anao, amonjen'Andriamanitra ny fanainao mba tsy ho very ianao rehefa mandao an'ity tany ity fa kosa anana ny fiainana mandrakizay. Fandarana zay anasitranan'Andriamanitra anao ihany koa raha sanatria ka marary ianao am'izao fotoana zao, ary fandarana entin'Andriamanitra amafana andre olana zay mianjady eo amin'ny fiainanao. Ain'Andriamanitra zany ry havana malala zay mahita sy mandrea am'izao ora izao. Manarak'izany manolotra ny arahaba, manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eo apototry ny fahitalavitra ny tenako am'ty andro androany ity. Mirary eo, mirary mba ho anisandreo olona anehoan'Andriamanitra ny tsara indrindra ianao am'ty andro anio ity, ka zay efa nataon'Andriamanitra fahiny tam'ireo olona zay mitady azy, zay efa nataon'Andriamanitra tam'izao vaninandro misy antsika zao, de ho iaho hoe engane ka ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana izany androany. De ho iaho hoe raha mino an'izany ianao de ataovy hoe amen. Dikany hoe amen de hoe ho tanteraka amiko ane izany. Iroso hitondra ten'Andriamanitra ho anareo am'izay aza ao, ka eno tsara ary raiso zo afatra entiko zao. Ny zavatra tsapako sy hitako de izao: efa tanteraka ny teny zay nataon'ny Paoly apôstôly hoe amin'ny andro farany de hisy andro mahory. Dika teny amin'ny baiboly hafa de hoe amin'ny andro farany de hisy andro sarotra. Timoty 2:7 ary 2 no manambara izany. Iza tokoa moa no tsy matsapa fa izany no zava-misy sy zavatra mitranga am'izao vaninandro misy atsika izao. Mihamavesatra, mihamavesatra, mihasarotra, mihasarotra, mihamafy ny fiainantsika zanak'olombelona. Raha ny atao Madagasikara ohatra, sarotra tena sarotra ny fiainana, ary efa tsy zaka lanjaina sy entina intsony ranomarina. Inona no antony? Satria ny fidiram-bolan'ny olona am'izao vaninandro misy atsika izao miakely, kanefa zavatra ilain'ny olona entina mamelona ny fiainana, mamelona ny ankonany dia be de be mampahory sy mampijaly ny mieritreritra zany ry havana. Ny sasany ray tsy mety mahita asa mihitsy, tsy amam-bolany fotsiny fa efa mataonany mihitsy, mampahory sy mampijaly ny tahako zany. Raha mahita aza ny sasany ka raha mahavary masaka araky ny fomba fiteny, ny tenany aza tsy velony, tsy velon'ilay karamany, kanefa izy amin'io manambady aman-janaka, mampahory sy mampijaly ny tozany ry mpiany malala. Tsy olombitsy anefa no mahatsapan'izany am'izao vaninandro misy atsika izao, fa olona maro mba ho tanteraka lay teny nambaran'ny Paoly apôstôly hoe oko fantatrareo fa ny aparany any dia hisy andro mahory. De izao tsy mijanona eo amin'ny olana ara-pivelomana fotsiny anefa ny andro mahory sy ny andro sarotra am'izao vaninandro misy atsika izao, fa tonga hatrany amin'ny olana ara-pitiavana, olana ara-tokantrano, olana ara-panambadiana, ary lay olana entiny de tena mafy ary tsy zaka lanjainy intsony ranomarina. Tsy vitsy amin'ny olona am'izao vaninandro misy atsika izao no matsapa ory sy mijaly eo amin'ny lafiny ara-pitiavana izany. Endrika maro ary amisan-karaza moa no isehoan'ny olana mampahory
sy mampijaly olona raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Ao reto vavy mifankaty amina lehilahy anankiray, de tsy ampy taona raiky akory ny fiarahana dia miala aminy lay lehilahy. Ateoriny andray dia miaraka amy tovolahy anankiray indray izy, de mitovy am'izany ihany, tsy amy taona raiky na taona roa dia miala aminy lay lehilahy. De tatak'izany foana no iainany, taona nefa hitsandaniny mandroso. Dia ho andrenondreny efa nisy tam'izy reny no ndresaka tamiko, ary ny zavatra tantarany amiko dia mahatsapa menatr'olona, mahatsapa afabaraka eo amin'ny manodidina sy eo amin'ny fianakaviana izy am'izany zavatra iainany zany, satria ny olona dia mitsara iteverana hoe izy iny dia misolosolo lehilahy foana, izy iny dia misolosolo sipa foana, maninona tsy manambady nefa efa iny ny taonany, efa mitombo be takan'iny ny taonany. Tsy fantatr'olona matsy hoy izy, ny zavatra manjo ahy, ny zavatra mitranga ny fiainako. Tatak'izany ny zavatra iainan'ny olona maro am'izao vaninandro misy atsika zao, mampahory sy mampijaly riavana ny fiaina tahak'izany. Ao ndreo reo zay efa manana tokantrano, manambady aman-janaka, kanefa tsy afa-pahoriana, tsy afaka fijaliana mihitsy izy noho ny afitsiko ny vadina. Fitiavana, fiainana mamy sy tsara no nandrandrainy raha nyroso tamy lalan'ny fanambadiana izy. Kanjo fiainana mifanohitra am'izany no sedrainy, tsy arak'ilay tokoy ny fanomezana tany am-boalohany ka natokazana napakevitra hoe iroso amy fanambadiana anambady an'ity olony ety ao. Tsy zany no zavatra mitrango amin'ny fiainana. Taminy mafy ny tsy manambady, fa rehefa tafaroso izy de mbola mafy no zany ny fiainana atrehany ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny fanambadiana. Tsy lahy tsy vavy no misedra an'izany am'izao vaninandro misy atsika zao. Ary zany matoka ny olona sasany, raisy hoe ny vehivavy sasany zay fandroso tam'ny fanambadiana ka mahatsapa fiaina tahak'izany no manafatrafatra ny zandry teoriana, na manafatrafatra andreo namana teoriana hoe aza mba maikamaika ny roso am'izany fanambadiana zany, fa ao angeka fiaina tahak'izao na fiaina toy zao no atrehany. Ary le olana iainan'ny olona ao amy lafiny fitiavana sy tokantrano ara fanambadiana de tsy hoe zavatra mandalo sy miserana fotsiny ihany ka hoe iafina aloha satria volana vitsivitsy ihany de mety farany ity, na taona vitsivitsy ihany de farany ity, fa ho an'ny olona sasany de tena iainana mandavataona, iainana mandramaty, ary efa mandrakantitra ary ny olona sasany de mbola misento, tena mbola misento no io olana ao amy lafiny ara-panambadiana io. Riavana mampahory sy mampijaly ny fiainana tahak'izany. Ny sasany ray tsy afatrosa, tena tsy afatrosa mihitsy arabaky teny, ary arakaraky ny andehanany andro sy ny volana ary ny taona aza dia miamitombo ny trosa ho aminy. Ary tsy vitan'izany fa ho an'ny olona sasany indray, reo zay nanana fiainana nandroso tsara teo aloha, reo zay nanana ny ampy teo aloha, dia tsy zany intsony ny fiainany ankehitriny, fa miametotongana, fa miametotongana ny fiainana, miaresy sy miaresy izy. Ary tsy vitsy nefa manahy sy matahotra be ihany am'izao vaninandro zao hoe anao ahoana ny fiafaran'ny fiainatsika, ny fiafaran'ny fiainako raha ohatra ka mitohy zao fitotonganany arena na fitotonganany fananany izao. Mampijaly sy mampahory toy zany riavana ny zava-misy ankehitriny iainan'ny olona. Santionany fotsiny am'ireo zavatra tsy maintsy iainan'ny olona am'izao vaninandro farany zao zany tantaraiko aminareo zany. Averiko indray lay teny nataon'ny Paoly apôstôly ty arialoha, efa tanteraka mantsy zany teny zany ankehitriny hoe amin'ny andro farany dia isy andro mahory, isy andro sarotra,
ny fantanina mipetraka kama de izao fa misinona ary maninona no misy andro mahory sy andro sarotry zany am'izao vaninandro dia avitsika izao valiny araky ny voalasa amy baiboly dia efa nazera tety ambony tany ny faneratsy sy reo ekipany efa nazera tety ambony tany apokalipsy 12:15 no manambary zany ary fantatry reo fanaratsy reo fa kely sisa ny andro azony iasana eto ambony tany ity ka dia tezitra mafy izy masika mafy izy ary manao zay azo atao hitondrana ny fiainan'ny olona rehetra velona eto ambony tany ity ho amin'ny fiainana misy fahasarotana sy fahorina apokalipsy 12:12 no manambary zany ary tena marina be mihitsy a ny voalasan'ny baiboly a mikasiany amin'io fanaratsy io ka izao zany no tiako ho asogadina ny tiako atokavana aminareo raha ohatra ka ny tantara an'izay zava-misy ary zavatra mbola isy eto ambony ty tany ity ny tenako raha ohatra ka ny fomba fiainan'ny olona teto ambony ty tany ity atram'izay ihany no mbola fomba fiainany am'izao andro farany zao raha ohatra ka ny vaolana nentinao na mahana ny olana teo aminao atram'izay ihany no mbola vaolana entinao amahana ny olana misy aminao am'izao andro misy atsika izao de hoy aho hoe overevitra ihany ianao overevitra ihany ianao ho tapidalaka le tony sokona nanany baky ihany ianao ary ho tsapanao ihany fa iamafy ny heriny fahoriana sy ny fijaliana entinao tsy misy vaolana etsony mantsy ny fiainan'ny olombelona eto ambony ty tany ity raha ohatra ka mbola iantehatra amin'ny heriny sy ny fahaizany ihany ny zanak'olombelona manamarina izany a ny fiainatsika malagasy ankehitriny nanomboka tamin'ny republika voalohany ohatra ka hatram'izao andro misy atsika izao dia inona ny zavatra tsapanao ny atsara ve ny fiainatsika malagasy ny amora ve ny vidim-piainana ny amilamina ve ny fiainan'ny olona tsy ariavana fa miamavesatra ny vidim-piainana miamafy ny zavatra atren'ny olona miatsizaka intsony ny zavatra misy eto ambony ty tany ity noho zany a amy ty androandroany ity amin'ny alalan'izao fandarany izao de mitondra vaolana tsara ary everiko tsara indrindra ho anao ny tenako zao mantsy ny teny jesosy le zanaka latokan'andriamanitra zay nomen'andriamanitra atsika zanak'olombelona hoy izy any amy Matthieu 5:20 mazava ny teniny hoy izy mankanesa ty ianiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anome anareo fitsarana mankanesa ty ianiko ianareo rehetra zay matsapa fa ory sy mijaly no zava-misy am'izao vaninandro zao fa izao no anome anareo fitsarana zay ny teny jesosy ny tiany ambara am'izany de izao ny finonazy ny fanekena azy ho tompo natao ho tompona ny fanekena azy ho mpamonjy azo ianteherana sy ankihinana amy lafin-javatra rehetra ary ny fiarahana aminy no vaolana tsara indrindra ho antsika zanak'olombelona de isika zay velona am'izao vaninandro misy atsika izao amafisiko aminareo zay mandre ahy am'izao fotoana zao fa vaolana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ny fatogavan'i Jesosy tety ambony tany vaolana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ny nanekeny Jesosy natao sorona teo ambony azy fijaliana ary vaolana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ny nampiakarana Jesosy ho any an-danitra ary mipetraka ho tanaka avy an'Andriamanitra raitsy tompo zao rehetra zao am'izao tsika miteny izao ary rehefa tonga ho am' Jesosy kosa ianao
dia tsara raha anaovana vavaka fanafana manokana. Eo mantsy ndraindray matetika no madisy hevitra ny olona, ohatrany hoe mionona fotsiny olona hoe nino an Jesosy, nandray an Jesosy ary nampandroso an Jesosy hitoetra ao anatiny, dia mijanona treo izy de tsy magaga raha ohatra ka efa toko am Jesosy tokoa le olona efa nandray an Jesosy, manana Jesosy kanefa tsapany fa ohatrany hoe tsy nisy fivana ihany ny fiainana. Le olana zay no sedrainy fony izy mbola lavitra n'Andriamanitra, de mbola zany ihany ny olana sedrainy rehefa toko am Jesosy. Satria nahoana? Satria tsy hoe rehefa toko am Jesosy ianao dia ampy zay, fa mila afahana am'ireo fatotra sy fanakejana nataony devoly teo amin'ny fiainanao ianao. Satria fony ianao mbola lavitra n'Andriamanitra, fony ianao mbola tany ivelan'ny valan'i Jesosy, dia nisy fanaratsy na azo toerana. Ka rehefa toko am Jesosy ianao de tsy hoe miala ho azy fotsiny am'zao le fanaratsy, fa mila voaka, mila ilika, mila roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary zany no antony natonga Jesosy tsy nonona fotsiny hoe toriana amin'ny olona ny filazantsara, ambara amin'ny olona ny am' Jesosy Kristy, atao zay atoka ny olona ino Jesosy andray an Jesosy, fa araky ny teniny dia nasiny any keo ny vavaka fanafahana, famoana demony amin'ny anarany. Ary ampiasaina amin'inona moa zay famoana demony amin'ny anarany zay, fandroana fanaratsy amin'ny anarany zay? Ho ampiasaina amin'ny olona eny an-dalambe, eny an-tsena zay fanena aminao ve? Hoe andao avoaka devoly ianao, andao afana amin'ny asa devoly ianao, satria zany mahatonga anao mamilava ohatran'io, zany mahatonga anao mangalatra, zany mahatonga fiainanao tsy manjary tako zao. Tsia! Fa ampiasaina le fanafahana ny olona amin'ny anaran'i Jesosy, ampiasaina eo am'ireo olona zay tonga ao am' Jesosy. Zay zany ny torohevitra everiko hoe lehibe tena lehibe zay omeko anao am'ty androandroany ity. Mila afana ianao, mila esorina io fanaratsy io mba tsy hanao sakana ny fitahin'Andriamanitra, ary tsy hanao sakana ny anjara masoandronao zay natokan'Andriamanitra ho an'ny olona zay fa tonga am' Jesosy. Hitanao zao any boky Nomery any, toko 7:30 mialon'ny idiran'ireo zanak'Israely ao am'le tany tondradrono sy tantely, mialon'ny ampidiran'Andriamanitra azy ao, dia nanafatrafatra ny tomp'Andriamanitra tam'zany fotoana zany hoe rehefa tonga amin'io tany zay omeko anareo olova anareo io ianareo, de izao ho ny tomp'Andriamanitra, tsy maintsy roanareo hiala amy tany ny mponina rehetra ao. Tsy aza vela hitoetra hiaraka aminareo zany reo mponina ireo, fa raha velanareo hitoetra hiaraka aminareo reo mponina ireo satria tsy roanareo, de izao ho lay amy masonareo zany, ho tsilo amy tezanareo zany, ary andrafy anareo isan'andro tsisy fitsarana reo mponina amy tany reo. Mbola tsy tonga tany am'le tany tondradrono sy tantely akory ny zanak'Israely ty efa fantatr'Andriamanitra hoe zany zavatra tsy maintsy hitranga, ka dia nanafatrafatra tomp'Andriamanitra. Ka rehefa diniko ny baiboly dia tandidy ny fiainantsika kristianina ankehitriny zay nambarany ny tomp'Andriamanitra tamy zanak'Israely zay. Ahoana ho Jesosy ao amin'ny Mateo 20:20, enonke ny voasoratra e? Fa ataon'ny olona ahoana no fiditra ao an-trano ny mahery androbany entana, raha tsy afatiny aloha ny mahery de vao androbany ao an-trano izy. Zany hoe raha misy fikasana zany ianao hoe hito amy tranon'ilay atao hoe mahery, fa misy fanana tianao alainao, misy zavatra tianao alainao am'le toerana, de inona tokony atao? Mazava ny teny Jesosy, tsy maintsy afatotra aloha lay mahery, zay nao vo afaka mandroba ny entana, maka ny fananany ao anatin'ny tranony. De tahaka zany anko, tsy maintsy avoaka aloha ny fanaratsy, tsy maintsy ahelika aloha ny fanaratsy, zay nao vo azo antoka fa afaka hiaina am'le fiainana tian'Andriamanitra hiainanao rehefa tonga ao am' Jesosy Kristy ianao. Fa ny tsy fanekenao an'izany, tsy firosonao am'izany, dia mahatonga ny fiainanao tsy miova fa toy ny teo aloha ihany. Marina fa vaovao zay fanahinao,
mahery ny fanainao, mana fanantenana no any an-danitra ianao, fa saingy le fiainana eto ambony ty tany ety de fiainana tsy manjary, fiainana tsy mandeha am'izay lonina, fiainana tsy afaka olana satria lay andro maory sy lay andro sarotra tsy maintsy tanteraka eo amitsika zanak'olombelona zay velona eto ambony ty tany ety. Fa ny olona kosa zay tonga am' Jesosy ary nandray fanafahana dia tsy mba tahaky zany nio zavatra hiainana sy vitany fa fiainana mamy sy tsara, fiainana mahafinaritra. Ho amanokana betsaka ny porofo manamarina fa ao am' Jesosy irery any no vahaolana mety indrindra ho antsika zanak'olombelona, ao am' Jesosy irery any. Ary rehefa tonga am' Jesosy dia mila rahana fanafahana zany olona zany mba atonga ny finoany an' Jesosy sy fanekeny an' Jesosy tena arabaky teny hoe hitondra fiainana vaovao ho azy, hitondra tantara vaovao ho azy. Ohatra izao voaingana tena voaingana tamin'ny gambany tsampiray volana zay dia nahitako tsy hoe nahitako fa nisy vehivavy anakiray niantsoa tamin'ny alina, efa alina be izy io, niantsoa telefônina de mifo ah de ndraisiky moa le telefônina de sady miteny izy amin'io no mitomany de araky ny tantarainy de ninono ny zanany de sondrovaka de taorina zay de tsy niainy intsony de lasa mangana be rehefa zaza fotsifotsy volokoditra ka rehefa de lasa mangana valoarika satria tsy niainy intsony fa sondrovaka lay nolo nohaniny taopandriny. De nitomany be mihitsy vehivavy io sady niantsoa telefôna, pastera zao mahazo azy, zao mahazo azy, zao mitrango am'zany, zao mitrango am'zanako. De ho iaho hoe andao hivavaka ho azy ary ah, apetrao eo am' zanako ao mitananao fa hivavaka ho azy ah, satria fantatro fa tsisy vahaolana, mbola nge monjy dokotera ihany keo ve de mety ho foatena mpandehana le zaza de ny vahaolana fanta de hoe iantso am' pastera de nataoko mivavaka, vo vita ny vavaka tonga de niaina le zaza, niaina le zaza afaly be mihitsy le ray aman-dreniny, le dadany moa niantso avy eo ny tantara hoe tena misaotra anao pastera, tena misaotra anao fa vo vita ny vavaka tonga de niaina le zaza, velona ndray le zaza de niverina tamin'ny loniny niendriky le zaza. Ry havanao tsy hitanao fa tena vahaolana tsara indrindra ve ny fanatolanan'i Jesosy ary ny vavaka atao ho an'le olona raha sendra ao anatin'ny olana mangidy tena mangidy mafy de mafy izy. De ohatra anakiray ihany ko tantarako aminao ity tovovavy anakiray efa be taona ihany izy satria efa teo amin'ny 7 taona teo eo izy a tamin'ny fotoana niona tamiko. Nanana olana lehibe mihitsy tovovavy io satria mandra-pahatonga azy 7 taona zay niresany tamiko, niresany ray aman-dreniny tamiko dia tsy mbola nisy lehilahy niresaka taminy fitiavana, tsy mbola nisy lehilahy nanambara fitiavana taminy, tsy mbola nisy zany hoe ohatra hoe fomba fiteny ankehitriny hoe mikotokoto ohatra na mba misangisangy aminy, tsy mbola nisy an'zany mihitsy a nandalo teo aminy. De rehefa nahiny torotemiko izy de tonga izy niona tamiko hoe misy zavatra kaba nio amiko pastera, misy ozina araky ny teninao na misy devoly araky ny teninao fa zao zava-misy, zao zavatra niainako. De nampahery azy ah, nilaza tamin'ny am' Jesosy aho hoe Jesosy ny vahaolana ho anao, raha ohatra ka hatramin'izao taonanao zao tsisy an'zany de dikan'zay zany de tsy hisy mandrak'zay zany, tsy hisy mandra-pahafaty zany raha ohatra ka hiandry an'zany ianao, fa raha tonga am' Jesosy ianao de vany olana. De akoatran'izay hoe fatokovanao am' Jesosy de hivavako anao ah, hivavako anao aho ary fatelo de tiako anao a amonjy fotoam-pivavana zay ataonay mba hitomboly ny finoanao, hitomboly ny fanantenanao, fa ao am' Jesosy reny any sy amin'ny alala vavaka zay atao anao no isiny vahaolana ho anao. Raha mino anao a de ho tanteraka aminao zany. De rehefa avy nampahiry azy tahaky zany de nivavaka ho azy
de tena de raina ny tompo riavana tena omem-boninahitra ny tompo Andriamanitra ary za manoka azy de tena miteritratra misaotra makasitraka an'ilay Andriamanitra tsy to fa tena mahagaga izy tena vahaolana marina ny fiainana miaraka am' Jesosy ary arana vavaka fanafahana satria angambany teo amin'ny enim-bolana sa 8 volana nanarany fotoam-pivavahana tao amin'ny fiangonana misy anay zany hoe taoriana ny vavaka taoriana ny rasan'i Jesosy a taoriana ny vavaka nataoko azy dia nanao zava-mahagaga Andriamanitra nisy olona afaky taminy olona ny ivelany Madagasikara io olona ny fapetraka taminy hoe tia azy io de tonga mihitsy le olona avy any ivelany Madagasikara tonga teto Tananarivo mba eona aminy de ny andro voalohany nyonany teny vato satria tsy raha teny vato io vehivavy tovavy io de avy atrany de nieto atao am broko nieto atao am broko tsy niditra trantatsy na niditra trano teroa fa avy atrany de vo marana be de fa netiny tao am broko mba eona amiko de nampaheran'ireo olondreo a de ny teny vehivavy io teny amboniny tômôbila de hoe avy atrany de tokony atao soratsika raha ohatra ka tsy afaka ijanona maritra eto Madagasikara ianao de natany amo le olona tam'izay le lehilahy ono a pastera mety ve zany hoe vo meno andrano zay a de ho atao soratra ho atao mariazy zay nge tsy mbola tena andresaka tsara pastera fa zao vo androany de androany vo hitako ny tarehany ary izy anko vo androany de androany no nahita de ho iaho hoe mety fo zany misy miaraka roa taona 3 taona 4 taona rehefa tsy mety tsy mety zay ny teko tam'le lehilahy fa misy kosa vo androany no miona rehefa mety de mety ka tsofoko rano mba ety ny ataonareo mba ety ny fanambadianareo fa ataovy ny rahanareo de olona lehilahy eny ary pastera fa ianao no teny dia manaiky a dia erina ataorina zay a vitany soratra de vita soratra fanambadiana frantsay de no amasiniko tao ambroko ny fanambadiana izy ireo zay olona angambany teo amin'ny 7 safiry zareo ny tonga tao ray aman-dreny sotany ray aman-dreniny sy retapo taminy de nataoko tao ny vavaka de zay isaorany Andriamanitra fa milamina tsara ny tokantrano zareo am'izao tsika am'teny zao ary tsy eto Madagasikara intsony izy fa any la Frantsa izy am'izao fotoana zao tamidiako tamy taona lasa de namangy azy tao atokantranony ao sakafo tao atokantranondreo olona ireo zany rehetrarehetra zany riavana de milaza amitsika rehetra hoe ny vahaolana tsara indrindra manoloana ny ansarotra manoloana ny andro mahory dia ny finoana an Jesosy fanatonana an Jesosy ny fanekenao iaraka am Jesosy ary rehefa toko am Jesosy anao de mila fahana amin'ny fatra sy ny geja ataony devoly mba hiala ny sakana zay nanakana fitahinao hatram'izay ary nanakana ny anjara masoandronao tsy posaka taminao hatram'izay ny dera ny anjara voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any ho fa maranako ny afatra de zao miantso anareo rehetra ao aza mangatakandro intsony aza miandro zavatra mafimafy intsony ianao vao anapa-kevitra nino an Jesosy ny andray an Jesosy ny ampandrosa an Jesosy faharoa aza mangatakandro intsony ianao fefa imbetsaka no nanasanareo togava mamonjy fotoam-pivavahana zay karakarainay fiangonana refi androdra kely tsy hoe eo am'le fiangonana misy anay ihany akory ny tsara indrindra sy mety indrindra tsy zay tompoko fa zaho kosa tena resy lahatra hoe misy an'Andriamanitra miasa ao misy an'Andriamanitra mitahoka de tongava anareo ao alahady io voalaza io ny fotoam-pivavahana amin'ny fitsasana sy am'y folo ary am' ray ora sasany ny andavanandro io voalaza io amin'ny ray ora sasany ny talata am' ray ora sasany akeoa ny alakamisy ny telefona moa dia io zay afantsika mifandraika midera sy miaja ho iaho atolotra ho an'Andriamanitra ratsy to andeo hivavaka atsika apetrao amin'ny fonao tananao vavaka tsika tompoko ry Andriamanitro ry laiza atr'izay mandrakizay ianao no tsy miova ka de miantso anao amin'ny anaran Jesosy ao mamindra fo amin'ny olona rehetra vangio izy am'ty androandroany ety vangio reo olondreo satria efa maty ho azy teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy vangio reo olondreo mba naiky fa Jesosy ny vahaolana ny fiarana am Jesosy ny vahaolana ary ny vavaka atao azy ny vahaolana vany aminao Andriamanitra atonga azy tena ho afaka tokoa ary ahitany mamy sy ny tsara indrindra miaraka am Jesosy misaotra raha eo misaotra tompo omena voninahitra mandrakizay ianao ary ny olona rehetra marary sitranina amin'ny anara Jesosy esorina ny aretina aminy
sotra tompo. Halleloia, amen. Zay zany tompoko fotoanantsika ka dia mametraka mandram-piona manao velomanareo amin'ny herin'iray tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, androndra kely.